Eo amin'ny vaovao ara-pahasalamana kosa ny roso tamin'ny fitsidiana ny filoham-pirenena Rajaonaromampianina Hery teny amin'ny lapam-panjakana eny Iavoloha Andriamatoa Michel Sidibé talepanatanteraka eo anivon'ny ONU-SIDA ny fanamafisana ny fandrandrana ny ady atao amin'ity aretina ity no tena andalovany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nampiseho ny fahavononany iara-iasa kosa i Madagasikara. Ny roso tamin'ny fitsidiana ofisialy ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonaromampianina Hery teny amin'ny lapam-panjakana eny Iavoloha Andriamatoa Michel Sidibé talepanatanteraka eo anivon'ny ONU-SIDA. Ny fanamafisana ny fandrandrana ny ady atao amin'ity aretina tokoa no tena andalovany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nampiseho ny fahavononany iara-iasa amin'ny ONU-SIDA ny fitondram-panjakana. Azo atao tsara ny ady sy mandrisy an'io aretina eto Madagasikara satria raha oharina amin'ny zavatra misy any amin'ny tany hafa zany dia tsy dia nianaka loatra tahaka ny misy any amin'ny tany hafa ny aretina eto amintsika. Fa io moa le hoe tsy azo atao ny mandrimandry manana aretina zany fa dia ny rahana anjery teo zany ny fomba entina miady amin'ilay izy ka nisy tanjona izay napetrany moa ary zarainay miaraka aminy dia hoe mba tsisy tsony zaza teraka ao anatin'ny sida, mba tsisy tsony reny izay miteraka sy maty noho ny sida, mba tsisy tsony ho famindrana zany aretina zany ary tsisy fanavakavahana mihitsy ny fitsaboana mahakasika an'izany sida zany ka dia ny fiaraha-miasa moa zany no mafisina tao anatin'izany resaka ny fanaovanay teo zany. Taorian'ny fitsidian'ny filoham-pirenena dia ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Razanamaso Kristina indray kosa no notsidiany teny Ambrao any Tsitsimbazaza. Ny fandiniana ny fandrafetana ny volavolan-dalàna mikasika ny ady atao amin'ny VIH/SIDA, ny famatsim-bola ary ny fanamorana ny fanomezana fitsaboana ho tombotsoandreo ho marary, io no ho tena vain-dohan-dresaka nandritra ny fotoana.